Ao anatin'ny tontolon'ny fanampiana ara-tsosialy kosa manatanteraka hetsika fanampiana ny mpiara-belona amin'ny hatrany Rotary Club Antananarivo Ivandry ka androany ary dia nanatanteraka fizarana sakafo ho an'ny olona miisa 4,000 sahirana avy amin'ny fokotanin'Ivandry izy ireo. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanaivo. Ny Rotary Club Ivandry no anisan'ny nisantatra ny resaka Resto du Cœur na ny fampisakafoanana olona maimai-poana amin'ny toerana iray raha ny eto Madagasikara. Androany toy ny efa fanaony dia nizara sakafo an'ny olona sahirana 4,000 izy ireo ka ny teto amin'ny fokotanin'Ivandry no nisitraka izany tamin'ny tindray mitoraka ity. Androany zany Rotary Club Ivandry miaraka amin'ny fondation tellement zara sakafo 4,000 repas zaraina androany voalohany taty Ivandry zary dia 30e édition tamin'ity andro ity dia mariaka sara fa androany 100,000 repas ny zara sakafo zarainay hatramin'izay 100,000 mandritra amin'ny taona sy tapany maromaro any fokotany voatety zany amin'ny manaraka ny volana septembre na ny tanjobady zay na nindraharo zany ny anao Resto du Cœur indray dia fiara-miasan-dramo miaraka amin'ny fokotany miaraka amin'ny reponina sy hitatsika maro dia maro dia hitako moa fa sahirana ny toerana ty Ivandry fa ny olona zany mieritreritra hoe ty Ivandry marina hoe bivilady marina koa tsika mahita betsaka ny olona sahirana ty Ivandry tokonony eto amin'ny Ivandry moa zany dia misy 22,000 dia anatin'ilay 22,000 etseran'izay tena misy manitra hitanay mihitsy ileo liste ireo dia zara tika zay herinandro lasy 4,000 ny zarainay tika zany 4,000 tsika zaraina dia tena maro mihitsy ny olona sahirana fa ambadika tsika mahita fa misy ireo tanimbary sy ireo trano misy sansasy misy trano azo ambadika. Ny sadimanjato ireo ankizy mpianatra nomena sakafo teto ary hita teto ihany koa ny lehibe sy ny zokiolona. Maro ireo tetikasa vinavinain'ny Rotary Club Ivandry tanterahana. Anisan'izany raha ny voalaza ny levée de fonds izay hetsika atao azahoana vola hatramin'ny 300 tapitrisa ariary raha ny voalazan'ny filohan'ny Rotary Club Ivandry ho fanampiana amin'ny fanarenana ny EPP Ivandry. Ny fotodrafitrasa vaovao izay atsangana dia heverina fa azaka mpianatra 700 hatramin'ny 1000 ano any.